Sarano trano safidy ny télévision malagasy amin'izao alina izao ary hiaraka aminay ao anatin'ity fotoana ny vaovao-an-tsary ity miaraka tokola finaritra tokovavy manasanareo anaraka ny fotoana hatramin'ny farany atontsika aviatrany amin'ny sehatry ny toekarenina ity fotoana ity isan'ny napidi-bola vahiny ho an'ny Madagasikara tao anatin'ny taona maromaro zao misehatry ny fizahantany sehatra iray izay mitondra ny mangidy ihany koa nefa atao anatin'ny volana vitsivitsy zao ny crise politique teto Madagasikara mba hiatrehana ny fanarenana izany sehatra izany dia mikarakara fitoeram-pirenena ho an'ny fizahantany mandritra ny roa andro etsy amin'ny toerana fivoriana iraisam-pirenena etsy Ivato ny ministerin'ny fizahantany sy ny asatanana roa andro izay atokan'izy ireo ametrahana ireo paikady rehetra entina ampiroboroboana ny toekarena amin'ny ankapobeny amin'ny alalan'ny fizahantany eto Madagasikara tatitra ny vaovao mikasika izay mora amin'ny aina ny sariny andro ratsonarfo naresy ny tontolon'ny fizahantany teto Madagasikara tamin'ity taona ity teo alohan'ny krizy ara-toekarena iraisam-pirenena fa indrindra koa ny krizy teto amintsika izay antony izay faharefony izay dimy alina sy iray hetsy ireo mpizahantany nitsidika ny nosy tamin'ity taona ity raha efatra alina sy telo hetsy tamin'ny herintaona izany hoe miaina enina amin'ny dimapolo isan-jato ny tany ireo mpizahantany izay tsy nampiditra fa tsy telopolo sy telonjato miliara ariary tamin'ny tapim-bolam-panjakana niezaka goavana ny fandrimbonan'ny ministeran'ny fizahantany sy ireo mpandrarahara-mpizahantany rehetra kosa izay mendrim-piderana no nahazona ihany ota io na dia teo azy ireo olana nysedrain'ireo fizahantany maharitra nefa ny tanjona ary tokony fandrimbona ny sehatra rehetra izay misy eto amin'ny firenena ilaitsika fizahantany maharitra satria tsy hoe ankidoa amin'ny iraisam-pirenena ihany fa ahoana koa ny ampirositsika malagasy manao fizahantany ihany koa raha tsisy amin'ity crise politique ity zay rahantsika mahalala ary mila janona tokoa izy io satria ikorositsika menaka dia ikoroseta ary zay ndre ny antsika mpandrarany tour opérateur international dia anovany lalana zay hitondrany ireo touriste ireo dia iova destination izy ka raha voatsy anatin'ny katalogtsika amin'ity taona ity dia manao veloma ny touriste io ka ilaina ny fandaminana aingana ny titondra raha ty ilaina ny responsabilité ny fandraisana andraikitra satria efa miezaka za zao efa miverina amin'le tokony misy na dia araky ny fiteniko hoe latsaka sasany manila ny tonga eto amintsika kanefa rehefa betsaka ny demande amin'ny herintaona manomboka mois de mars io zany miverina daholo ny fangatana ho aty Madagasikara ny fandrimbolana tokoa teto ny fitadiavam-baolana misy mihitsy manam-pahaizana momba ny fizahantany anivon'ny firenena mikambana nanampy ny fanazavana teto sehatra lehibe iakinany toekareny nosy mantsy ny fizahantany ka tsy maintsy hita mandritra ity fiaonam-be ity ireo paikady entiny ampaharitra ny fizahantany eto Madagasikara manambeny ny vaovao-tsara amin'izao ariva izao misy maralao anatin'ny gouvernementa izay resaka amintsika ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny fa resaka teo ny manodidina ny fiatraikan'ny politika eo anivon'ny fizahantany ny ministra Gilbert Zatovo misy ny kolontsaina sy ny ary-pirenena no vahintsika voalohany amin'izao alina izao miaravanao dia matoa ministra fa resaka teo ireo mikasika ny hoe fiatraikan'ny politika sy ny filaminana amin'ny ankapobeny amin'ny fizahantany manahoana ny fahitanao ny toetra raha amin'izao fotoana izao ao anatina atao hoe vanim-potoana na kondarana ray isika atao anatin'ny izy ny fivoriana nataon'ny ankolafitelo tany maputo iny ny fandraisana fanapa-kevitra ny fitenen'ny filohan'ny tetezamita omaly ny fotoana ankapobeny ny fandraisana fanapa-kevitra na fandresako voalohany zavatra tokony atao zay ary nandrasan'ny voaka malagasy zay hoe fandraisana andraikitra ny filohan'ny tetezamita Andriamatoa Rajoelina zay miantony zareo hatramin'ny volana aotrika ny androny hoe inona no vokatry ny fifanarahana teo anatin'ny efatota natomboka koa tamin'ny Maputo toizany Talentisabeba oa septembre octobre novembre décembre tsika zao mbola tsisy mangirana mihitsy hoe oezany lalan'izay fifanarahan'izay ahoana nampiarana azy ahoana mety fiarana ao anatin'le izy ny diso tao anatiny ambe veriko fa tsy diso ny fitondrana tetezamita nanaiky tamin'izay fotoan'izay hoe tsy maninona andeo hiaraka ikondora ohatra ka zay natavavoaka amin'ny firenena raha ny fanakambarana ny hery zay verina mbola tsy sanoa tokoa teto amin'ny firenena mbola verina hatavavoaka ny iala Madagasikara
amin'ny zavatra krizy miainony tao anatin'ny raharapireny zay tsy maintsy nalovana ihany koa nefa voka nefa ty zao sy nisy ary tany am-boalohany a fitondrana tetezamita dia miazoazo any tokony hoan'ny mampito sa tsy hoany farao moa mampitamin'izany fotoa zany mampito voalohany dia fo moa dia hoe andao aroany zany hoe nisy fandeferana be dehibe zany tao hoe andao na deferina aza fa tsy mifanaraka amin'ny saina mihitsy ahoana tokoa moa zany hoe tsy maintsy ifampiresaka amin'ny olona zay nalany ny olona tao anatin'ny vahoaka tao anatin'ny fitondrana dia misy moa négociation koza ny vazaha hoe qui dit négociation dit concession tsy maintsy natao zany zay raha ohatra ka ny intérêt suprême de l'état mano hoe tombontsoa ambon'ny fireny tsy hoe tsontsofina rehefa nandeha moa le izy dia miovatrano ny endriky ny fifanarahana natao anaty miovana ny endry ary raha amin'izao fotoan'izao aza dia tonga mihitsy hoe ny andraikitry ny filohan'ny tetezamita mihitsy no namboariny teritota tany Maputo farany unilatéralement zany hoe tsy nakana hevitry ny ankolafy andry radioel atrany dia hitanao amin'izany fa misy fahatsomagoavana be nataony zareo anatin'izay satria raha ohatra ka ny efatota ny tokony andreo fanapahan-kevitra tao anatin'ny le filambany hoe andao hoany velany adihevitra vitsivita teto amin'ny firenena aloha zay fa tsy maintsy hoany firenena fa latsako anatina katerer zarandray zay aloha dia efa manahirana be misy anazy nahoana tsy maintsy hoany velany ka izy ty misy tety tao anatin'izy hoe natao mihitsy anaovana azy any velany mba anaovana fanambaraka isan-karazany reo fera ohatra ka zay tsy mety ny fifanarana dia zay moa izy amin'izao fotoan'izao dia nanao fanambarana moa filohan'ny tetezamita omaly zay heverina fa tsy maintsy naverina amin'ny vahoaka ny fanapahan-kevitra zay dikan'iny tsy maintsy averina any amin'ny endriny tany am-boalohany tao anatin'ny resaka fifanarahana araka tamin'ny tolom-bahoaka satria za ihany milaza tamin'ny teto hoe sarotra be ny resaka tolom-bahoaka tamin'ireny fifanarahana reny na dia marary azy zany tsy maintsy natao satria ny olona nalana tao anaty fitondrana no miverina olona tabatra amin'ny fampiresana sotsony zany le resaka tolom-bahoaka zao zany naniainga tamin'le resaka fanambarana omaly nandreoatoa nataonandreo natao volohany tetezamita dia heverina averina any amin'ny endrika tany am-boalohany zany fifanarahana tao hitatsika eo moa inona ny endrika mbola lazay ny président amin'ny manaraka anatin'izay le lazay hoe fanapahan-kevitra zay moa fanapahan-kevitra ambony atao amin'ny président zay fa ny izy zany amin'izao fotoan'izao hoe mampalahelo dia zao reo président zay neverina fa président membonahatra ny tonga nyty firenena teto aloha no mampitsoka ny raharapirena amin'izao fotoan'izao dia zareo dia zay ny mampitsoka fa zareo mampitsoka hoe dia ny olona rehetra ka fa samy nahita hoe zao ny fanapahan-kevitra andraisan'zareo tany Maputo retony anay dia retony azy dia retony anay dia retony azy dia rehefa jereo zareo na dia zazakely vao ataotsika nakasy dia zay tena dia meta olo mijery an'izy hoe zao mba fifanarahana mitetiavinareo amin'ny projet-nao tanatiny ka zay filambaran'izay akoatran'izany moa ny resaka hoe faninga avingana filoha andry radioel sy ny ataotsika hoe mifangatahana mihitsy ny fikambany resapireny anasazany Madagasikara ao anatina zavatra tsara hoe zay verina fa filoha teo aloha tonga tena membonahitra matona anaiky nentina hoe ambonina tabatra ifampiresaka no tonga amin'izany fanapahan-kevitra zany eo amin'ny sehatry resapireny dia mamenatra ihany zany ka